Amaraparina ny fandarana saditsika amin'izao ariva izao iverenantsika kely ny tontolon'ny mondial 2024 satria dia isan'ny nisy ny fandarana manokana sy nisy ny lalao izay nikarakarainy ny vondrana matv nandritra ny iray volana tao anatin'ny mondial iny nisy araka izany ny loka goavana izay nozaraina ka Andriamatoa Irzo Adela no nandrombaka ny loka voalohany tamin'izay fedina ny tompon-daka eran-tany izay tamin'ny lalao izay nikarakarainy ny gazety malaza sy mahery ary ny vondrona matv. Andriamatoa Irzo Adela no nandrombaka ny loka goavana tamin'ny lalao mahery izay nikarakarainy ny vondrona matv nandritra ny fedina ny tompon-daka ny eran-tany ho an'ny baolina kitra izay nitanterahana tany Brezila nandritra ny iray volana ka ny farana tamin'ny alahady lasa teo. Izy no nahita ny valiny marina, nahita ny baolina tafiditra teo amin'ny minitra fahatelo ambin'ny folo amby zato sy nahita ny valiny marina ihany koa hoe telo no nahita izany valiny izany, maneho ny fihetseham-pony ary izy tamin'izao fanohan'ny loka goavana izao. Faly dia faly izany aloha sady sambasamba nahazo ngeza beotsy. Efa mpilalao ve? Efa mpilalao fa efa milalao foana. Efa nanao ianao tamin'ny lalao mahery sa? Efa nanao, efa nahazo indray mandefa baolina. Indray mandefa nahazo baolina tamin'ity mondial ity? Tamin'ity mondial ity, taloha kely le nahazo an'le gros lot, talata talohan'le nahazo an'le gros lot. Dia atinona zao le izy ampiasaina ve sa hoe amidy sa? Ampiasaina fahatsiarovana ny mondial 2014. Manao fahitanao hoe fijery baolina ny fitiavan'olona baolina raha ety amin'ny faritra misy anareo ety? Tia baolina be daholo ny ety ka, mankafy baolina be ny ety sady mpilalao ny ankabeazany ety. Ho anareo ato an-trano indray mankafy izay baolina izay ihany koa? Mankafy daholo ny aka. Ianao zao tamin'ilay lalao tia vidy gazety mahery foana ve ianao fa dia tia firy no ampiasaina? Vidy gazety mahery foana, mividy foana fa tamin'ity folo mahery teo. Folo mahery kely teo le lalaoviko tamin'ity. Dia ahoana no nahitanao an'le hoe 113e minute sy hoe olona telo no nahita marina, ahoana no kajianao an'izay? Le 113 zany nahitako anazy ny rehefa finale sy demi-finale tsy maintsy prolongation, tsy maintsy misy foana prolongation sy ny tir au but dia teo no nikajikajiko azy. Ary nahitanao an'le telo satria ny aloha tena hoe nitsatoka tao anaty telo mihitsy no nahita ny valiny marina. Nahitana an'le telo valiny marina izay izy zany tsy dia betsaka amin'ny mahita ny valiny marina, izay nanovaka anazy sifra kely ambanimbany kely. Araka ny nambaran'ny Irzo Adela ihany dia efa mpity baolina kitra hatramin'izay izy ary mbola maniry ny andray anjara amina lalao toy izao foana raha mbola mahakasika ny tontolon'ny baolina kitra hatrany. Izay ihany koa no mamarina ny fandarantsika amin'izao ariva izao isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany isaorana ihany koa ireo namana teknisiana niara-ny asa tamin'ity tontolo andro ity ary indrindraindrindra ny mpampiakanjo ny botika CMS izay nampiakanjo ny tenako tamin'ity ariva ity dia mametraka ny veloma mandra-pioana ho amin'ny herin'ny notozo indray veloma tompoko.